safidiko safiditsika fandaharana anabeazana ny olom-pirenena hiatrika fifidianana. miarava tombokolahy salama tomboko vavy fandaharana safidiko safidintsika eto amin'ny radio Madagasikara iresana zay tsara ho fantatra rehetra momba ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny komuna ho tanterahana ny 17 novambra ho avy izao. Lafinjavatra maro no resantsika ato anatin'ity fandarana ity mikasika izay fifidianana izay. Sokajin'olona maro koa no hitondra ny heviny sy ny anjara birikiny ao anatin'ny fandarana. Olotsotra, tompon'andraikitra ara-panjakana, firaisamonim-pirenena, mpikarakara fifidianana, eny hatramin'ny olom-boafidy sy ny mpanao politika. Fandarana tsy mialonjafy, miantefa aminao olom-pirenena. Amin'izao fandarana voalohany zao ary dia hoentina ho antsika ny fanady adiana nataon'ny namana mpiara-miasa teny Andalambe. Andalambe ao anaty famovozana no anaovana ny fandraisam-peo ka hialantsiny raha misy feo hafa manelingelina ny sofina. Fantatra hoe misy fifidianana toato dia inona le fifidianana dia rosina le izy. Fifidianana 27 zao 27 novembre fifidianana be ny tanàna. Inona fampasaranao zany asana be ny tanàna sy mpanolotra? Mendraikitra zavatra maro ny asany be ny tanàna. Eo amin'ny fahatsaraika mpanolotsaina koa mamety rivotra be ny tanàna. Fifidianana dia fifidianana be ny tanàna. Dia ny asany be ny tanàna zany dia tokony andraikitra tsara sy tserin'ny vahoaka amin'ny asa ataony rehetrarehetra fa tsy ny sasany ihany no atao dia sasany tsy atao fa mba iarahana miasa daholo le izy. Sisina fanavana zany. Mpanolotsaina zany zay hoe mampanolotsaina azy mba amehery ho an'ny be ny tanàna miara hiasa fa tsy hifanalavitra amin'ny hevitra ampiadiana. Rosina moa zay fifidianana zay? Amin'ny novembre, 17 novembre. Misy fifidianana tao atoato dia inona le fifidianana dia rosina zay fifidianana zay? Misy fifidianana be ny tanàna atoatoko amin'ny volana ambony 27 novembre. Raha fahafantaranao azy inona ny asa zay be ny tanàna sy mpanolotsaina zany? Ny be ny tanàna moa mariky mahabe ny tanàna azy dia mandrindra ny tanàna zay adidiny. Ohatra ny ara sosialy, izy miandraikitra an'izay eo amin'ny asa fampandrosoana ny tanàna. Zany zao dia andraikitra ny be ny tanàna fa ny mpanolotsaina kosa indray dia manolotsaina ny be ny tanàna izy. Hoe ao zany fanapana ao amin'ny mpanolotsaina. Hoe misy zavatra atao eto dia mivory ny mpanolotsaina dia mpanolotsaina indray no manao tapitra eo anivon'ny komina. Zay fahitako azy. Fantatra hoe misy fifidianana tao atoato dia inona le izy dia rosina? Élection commune dia le date aloha tsy mbola haiko précisément zany. Ary fahafantaranao azy inona ny hoe asa be ny tanàna sy ny mpanolotsaina zany? Ny asany be ny tanàna aloha zany dia mampiroborobo ny vilona izay misy anazy sy manodidina izay andraiketany dia mpanolotsaina moa mampanolotsaina azy mampiroborobo amin'ny lafiny rehetra manatsara ny tanàna dia mifeny vahoaka ao anatiny ihany koa. Izay ny fanehoana avy amin'ireo olona teny Andalambe. Misy marina ao, misy diso koa fa ny toy ny fandarana no handalianantsika bebe kokoa izany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tomboko lahy sy tomboko vavy. Safidiko safiditsika fandaharana anabeazana ny olom-pirenena hiatrika fifidianana.